Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifarina no iarabanantsika hatratrika alarobia fahatelo volana septambra ity. Ny voalahatra ho mofonaina ao antsika dia ny filasan'ny tsaramaso araka ny Matio toko 5:20, Matio toko 5:20, andiny faha 1:20 ka hatramin'ny faha 9:20. Matio toko 5:20, andiny faha 1:20 ka hatramin'ny faha 9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe mamindrafo amiko tompoko, zanak' Davida, zanak' vavy ampahorian'ny demonia loatra. Fa Jesosy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao rentsika. Ary izy namarika nanao hoe tsy ny raha ianao afa-tsy ao amin'ny very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany na vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namarika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa ora vehivavy, marina izany tompoko. Fa na dia ny ambokely aza, mba mihinana izay sombitsombiny latsaka fa amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy, lehibe ny finoanao. Tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ho raisany. Ray Masino, manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny mampiavaka ny malagasy ry havako ny fitiavan-janaka. Marina fa tia zanaka daholo ny olona rehetra. Eny na dia ny biby aza moa dia ahatsapana hoe mahakarakara zanaka. Fa saika manamarika ny fomba fiteny andavanandron'ny malagasy, ny angano malagasy, ny toe-panahy malagasy, mahazava-dehibe ny zanaka. Sombinaina, izay moa no matetika ilazany azy, sombinaina. Dia amin'ity Matio toko 5:20 ity dia maneho ny halehiben'ny fitiavan-dreny ny zanany. Manazanaka vavy ilay vehivavy kananita izay voaresaka eto. Marika moa milaza eo amin'ny toko 7 hoe vehivavy Siro Fonikaina. Fatsorony Matio fotsiny hoe kananita izy. Kananita, raha ohatra ka jerena izany ilay ara-tantara dia rehefa niakatra avy any Egypta ny zanak'Israely ary mby amin'ny tany Kanana dia noroahan'i Josoa, reson'i Josoa izany ireo kananita ireo dia somary nianavaratra. Ary dia ireo kananita nianavaratra ireo no nitondroin'ny Grika hoe Fenisiana. Izay mahatonga ny marika azy miteny hoe marika hoe Siro Foinika na avy amin'ny teny hoe Siro Fenisiana, izay tondronina hoe Fenisiana tsotra fotsiny izao. Izay jentilisa araka izany. Ary Jesosy izany namakivaky ilay efa ivelan'ny Palestina io, azo lazaina ho any amin'ny faritany Tiro sy Sidona izany efa Siriana mifangaro Fenisiana ity vehivavy ity. Raha jerena izany dia iny faritry Liban ankehitriny iny, iny Liban ankehitriny iny, iny atao hoe Tiro sy Sidona izay voaresaka eto. Ary dia hoantsika manao hoe ity vehivavy kananita izay manana zanaka nampahorin'ny demonia. Fantatra moa fa amin'ny asehon'ny Matio izany fa ny toerana izay misy ny jentilisa dia toerana hanjakan'ny demonia. Ny toerana izay ivelan'ny Jiosy, ivelan'ny faritanin'ny Jode dia toerana hanjakan'ny demonia, toerana hanjakan'ny fatorana isan-karazany. Ary dia izany toerana hanjakan'ny fatorana izany dia nakan'i Jesosy.
nakany Jesoa ary tonga avany ity vehivavy ity izay mazava tsara fa nahafantatra ny Jesoa. Ho matoy izy nanonona manao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davidy ô. Fanekemporoana mihitsy io, mamindrafo amiko tompoko zanaky Davidy ô. Zany hoe tena niraisiny ity vehivavy ity ho aretiny ny aretiny zanany, ny fahorian-janany, ny tsy fahasalaman-janany, ny tebotebon-janany de toy niatra tamin'ity renim-pianakaviana ity. Ary zava-dehibe zany raha vako malala amin'ny ataontsika hoe tokony ho fantatry ny zanaka, tokony ho fantatry ny ankizy fa ny fitiavan-dreny de tena zava-dehibe mihitsy. Ny zavatra mahazo ny zanaka de toy ny mahazo ny ray aman-dreny. Hitra ity vehivavy ity de tsy niteny hoe vonjeo ny vonjeo fotsiny ny zanako fa izao tena mamindrafo amiko. Ary ery ambany ery de teneny mihitsy manao hoe hitantsika amin'ny andininy fafito amby roapolo izay anamafisany eny zany amin'ny andininy fadimy amby roapolo marimarina kokoa tapany farany, tompoko ô vonjeo aho, vonjeo aho. Adia izay toe-panahy zay hoe izaho vonjena toy ny mahazo azy mihitsy lay aretiny le zanany. Ary hitantsika moa tsika manao hoe ndraindray tsy tsapan'ny ankizy, tsy tsapan'ny zanaka fa everiny hoe olany samy rery io olana io olam-piainan'io io zavatra mahazo io de ndraindray everiny zanaka hoe tsy fantatry ny ray aman-dreny, tsy hoentin'ny ray aman-dreny fa izao mafy lavitra ny mahazo ny ray aman-dreny manoloana ny zanaka marary. Mafy lavitra ny mahazo ny ray aman-dreny manoloana ny zanaka misy olana na zanaka misy zavatsarotra lalovana tahaka ity. Ary zay mahatonga ty vehivavy Fenisianina ty nitaraina mafy mihitsy. Lay matao teny hoe Boetei na hoe Boeteo zay miteny hoe tompoko vonjeo aho. Io Boeteo io tsy sojo mazava ho azy fa miteny hoe sojo na miteny grika dia milaza le famonjena toro famelan-keloka lay famonjena zay milaza fanafahana. Fa ity Boeteo ity de milaza hoe toany aho, avy manampy ahy ianao. Amin'ny andininy fahaenina amby roapolo zany fadimy amby roapolo zany manao hoe tompoko vonjeo aho, Boeteo le matoa teny. Zany hoe milaza hoe raha tsorina ary amin'ny fitandrosana azy de manao hoe manaova effort kely ianao. Antsain'i Jesosy zany mba miezaka kely farafety ianao na miazakazaha mihitsy ianao de toany aho, vonjeo aho, ampio aho. Nitaraina mafy zany lay vehivavy noho ny aretin-janany. Ravako hotsika manao hoe eto any de Matthieu de mampianatra izay mampieritreritra ny hoe mahasarobidy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary zany zavatra izany dia zany fatorana izany de masina. Ary tokony ho mahatonga ny zanaka manaja ny ray aman-dreny, mahatonga ny zanaka mahatsiaro hoe maharary ny ray aman-dreny ange ny maharary azy, ao am-pony ny ray aman-dreny ange ny zanaka. Ary zay mahatonga ny hoe mila mitandrina ny zanaka ndraindray mba tsy hitsara na mieritreritra hoe tsy tiana. Ndraindray mantsy misy zanaka manao hoe za nge tsy tianareo, za nge ndraindray misy zanaka tratran'izany ataontsika hoe toe-po na toe-panahy mieritreritra tahaka zany hoe za tsy tiana, za tsy nirarahiana. Fa eto Matthieu de maneho hoe tena ny zanaka de marary, zay tenenin'ny toro malagasy hoe sombinaina. Ary ao anatin'izany ary no atsapana ny vahaolana nentiny ity vehivavy ty, aiza no alehako mba ahasitrana an'ilay zanako tonga eo am' Jesosy izy. Ary zay no tiany Matthieu koa tenenina amintsika ray aman-dreny manao hoe ao am' Jesosy misy ny vahaolana ho an'ny zanatsika. Iza ny manana zanaka ka mila famonjena, iza ny tianana zanaka ho salama, iza ny tianana zanaka mitoetra tsara, iza ny tianana zanaka ho sitrana ho tafita. De zao zay rehetra maniry an'izany de zao mandana makany am' Jesosy. Ao am' Jesosy no hanovozana an'izany. Ary zava-dehibe zany eto nivavaky ny ray aman-dreny ho an'ilay zanaka, tsy lay zanaka no nivavaky eo, tsy nanatona an'i Jesosy mihitsy lay zanaka
an'le zanaka any amin'ny tsy nametra-pantaina akory ary Jesosy hoe aiza iza moa zany zanako zany, aiza izy, firy taona izy, tsy nametraka an'izany fanontaniana zany Jesosy fa ny finoany lay reniny, finoany le ray aman-dreniny nitondra azy teo am' Jesosy, ampy am' Jesosy. Andriamanitra ny ray aman-dreny ry avako malala koa mety mametsiny foana manao hoe ahoana moa zany ianao mivavahana ka eny zava-dehibe le hoe manazatra ny zanaka hivavaka amin'Andriamanitra fa zava-dehibe koa ny finoantsika ray aman-dreny, zava-dehibe koa ny hitan'Andriamanitra ny finoantsika ray aman-dreny, hitan'Andriamanitra lay teneniny Matthieu eto hoe boe teo lay isika misisika manao hoe mba mezaka zare Jesosy ampio aho, mba topazo maso re a Jesosy, mba manaovy ianao effort kely zany hoe aza de mijanona amin'io toerana misy ianao io ianao, aza de mijanona amin'io i situation io zavatra misy ianao ankehitriny io fa mba miova kely mba hampio re ahy, zay lay vonjeo a Jesosy. Rehavako itsika manao hoe zava-dehibe ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanaka fa raha misy fitiavantsika ny zanaka de zao ny finoantsika an' Jesosy, ny finoantsika ny fanatonatsika ray aman-dreny an' Jesosy. Alao ery ary afako malala misy mihitsy taky ity vehivavy sirofonikanina ity vehivavy ka nanita ity am' Jesosy, misy mihitsy. Mahafinaritra be ny andiken'ireo rain'ny fiangonana ry Saint Augustin, reo rain'ny fiangonana any amin'ny tonjato lavitra loha tsika, tonjato izay namira-piratana ray aman-dren'ny fiangonana moa zany, dia momba n'ity hoe Jesosy nangina ity niombonana izy rehetra ireo le hoe ary Jesosy tsy namaly teny azy, adiny 17 Jesosy tsy namaly teny azy. Mitaraina le renim-pianakaviana hoe tompoko zanaky Davidy jereo le zanaky vavy, de nitanisany aretiny izy zany hoe ampahorin'ny demony dia nanginy Jesosy. Reo rain'ny fiangonana dia ity hoe nangina ity ny fanazavany azy de zao nizahatoetra ny finoan'lay vehivavy izy, nizahatoetra ny finoan'lay vehivavy izy, ary dia hitatsika ny toy ny tantara fa nanam-pinoana lay vehivavy. Mariny Jesosy mazava be ny tenin'ny Jesosy manao hoe zangetsy ny raha iny afa-tsy ny amin'ny ondry very amy zanak'Israely ihany, zay no nanirahana fa tsy mety mihitsy raha ohatra ka teny talao aloha me vehivavy de hoe tsy mety raha manipy ny mofon-jaza ho any amin'ny ambokely, nohariny Jesosy amin'ny ambokely lay iry jentilisa zany hoharina amin'ny zazakely ny zanak'Israely zany eto, ary ny alika kosa sanatria zay anoharana ny kananita ny mpanompo sampy. Alaivo sary an-tsaina zany hoe hoharina amin'ny ambokely, hoharina amin'ny ambo lay vehivavy, saingy zao nikeny zay, tsy niteny izy hoe andraiky kosa Jesosy, tsy nanao zay izy fa nanaiky izy hoe tsy maninona ary, zay fanetreteny zay le finoana, tsy maninona ary fa nany ambokely azy ange mitsipona mahasompontsombony amy latabatry ny tompony, sady nanaiky ho ambo izy no nanaiky ho andevo ny tompony. Zany fitiavandreny ny zanaka izany hoe nanaiky mihitsy nanafoana tena ity renim-pianakaviany ity ho anjanany, ary nanaiky mihitsy satria tia hita fanasitranana, tia hita famonjena ity renim-pianakaviany ity, de nanaiky nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra. Hotsika manao hoe mamakifaky ty tenitsika hoe nahoana moa zany, ahoana ny fomba natonga an' Jesosy nametraka ity vehivavy ity, iny natonga an' Jesosy nametraka ity vehivavy ity hampitovy azy amin'ny ambo, raha tsy fanavy e Jesosy, fa maninona Jesosy nanao an'izany? De mazava ho azy fa mitodika ampianary Jesosy, mitodika ampianary Jesosy eto, manao hoe jerenareo tsara fa amin'ny olona izay eritreretinareo ho maloto, jereo tsara fa amin'ny olona zay eritreretinareo ho mpanompo sampy. Aninona moa Jesosy aninany amin'ny faritanin'ny Tiros sy Sidona fa te mitondra ampianaran-tany Jesosy hamantatra aneo ampianatra fa izao misokatra ho amin'ny olona rehetra ny famonjena, ary zao
anamarina ilay tenin'i Jesosy manao hoe ny vehivavy janga sy ny mpamory hevitra no ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria manamary tena loatra ny Jiosy, mieritreritra ny tena no tsara, mieritreritra ny tena no ho marina sy mahitsy mandrakariva satria manana an'Andriamanitra. Zay tsy diso izay, saingy zao izay fieritreretany ny tena no tsara izay de mahatonga azy mieritreritra mandrakariva hoe tsy mba hanana zara famonjena mihitsy ao amin'Andriamanitra ny kananita sy ireo mpanompo sampy. De hoy Jesosy manaprofo amin'ity atary ity, jerenareo tsara mantsy ny mpianatra zany fa izao na dia atao tahaky ny amboa kely ary izy de izao manetry tena aizany zany ny finoanareo. Zay ny tikan'izao tary io amin'ny mpianatra manao hoe jerenareo manana an'izany finoana zany ve ianareo. Ary io moa efa hitantsika any amin'ny filazantsara hafa fanazany perikopa hafa Jesosy ny teny le maka hoe mbola tsy nahita finoana mantsy an'ilay kapiteny hoe mbola tsy nahita finoana tahaka zany tahatra amin'ny andron'ny Abrahama de tahaka izay ko eto. Le afaka malala eto zany de zavatra anankiroa lehibe ny tokony ho takatritsika amin'ity tantara ity. Voalohany de izao ny heran'ny finoana. Ny finoana de izao fanetreteny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny finoana de fahafahana mandresy lahatra ny hafa. Ny finoana de tsy inona akory fa lay fahatokitsika an'Andriamanitra ao anatin'ny fizaham-toetra. Mety misy fotoana tsapatsika ho toy ny mangin'Andriamanitra. Marina loatra fa be dehibe amintsika ny tsy mahazo valim-bavaka. Be dehibe amintsika sambatra ianao rehefa mahazo valim-bavaka misoran'Andriamanitra. Betsaka amintsika no mety maro ny mahazo valim-bavaka soran'Andriamanitra zany fa be dehibe koa ny tsy mahazo valim-bavaka. Be dehibe ny tsy mahazo, be dehibe ny mangataka fanasitranana fa tsy nahazo fanasitranana, be dehibe ny mitady asa fa mbola tsy nahazo asa, be dehibe koa ny olona tsy nahazo valim-bavaka. De ampianariny Maty hoe manana faharetana. Misy fotoana toy ny anginan'Andriamanitra mihitsy. Azay ny hoe manginy Jesosy. Misy fotoana toy ny tsy mamalina inona na inona mihitsy Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra. Efa mitalo mafy lay vehivavy eto. Teny tompoko mafy angezany mahazo azany. Ampahoriany ny demonia ange le zanako. Zany hoe jerenao. Mitanisa amin'Andriamanitra mihitsy ndray isika. Mitanisa amin'Andriamanitra tahaka ny ataon'ity vehivavy ity. Atsipiriany mihitsy. Raha mbola jerena ny teny grika ampiasain'ny vehivavy amin'ity hoe mamindrafo amiko ity de tena hoe kikika le izy fa tsy teny mora fa tena kikika hurleo nareo amin'ny teny frantsay. Zany hoe tena kikika zay miteny mafy antsoantso hoe vonjeo aho. Nefa izao nanginy Jesosy. Andratray aza ny hafa de izao tsy mahazo anao tsony mihitsy koa. Tsy mahazo anao tsony mihitsy koa ny hafa satria koa ny hafa tsy voatery ho mahatakatra ny olanao fa ndray ny hafa mbola mety mitsara anao mihitsy ary movatsy tahaka ny Ana. Tsaroantsika tsara ny tantarany Ana ao amin'ny bokin'ny Samuely. Ana mitomany mafy isaky ao amin'ny tempoly ao amin'ny toeram-pivavahana dia Elia miteny azy manao hoe mamo angambo ianao. Fa maninona ianao no manao an'io mamo angambo ianao satria ny olona manodidina de tsy voatery hahafantatra ny fahoritsainao. Ary tahaka ny tamin'ny tantarany Ana de zao tsy raha de mpanompon'Andriamanitra edy Elia dia nitsara ny Ana hoe ngambo ianao mamy toy ihany hoe zange zao ve tsy mamy dovay zany a. Fa mety misy fotoana ny hafa tsy mahazo antsika tahaka nataon'ny mpianatra eto koa hoe roay andeha any izy fa maneligelina atsika izy. Misy fotoana tsy tsapan'ny olona le olanao ary tsarain'ny olona mihitsy ary tsarain'ny olona mety ho tahaka ny Joba koa aza. Joba mijaly mafy de zao ny olona mitsara azy manao hoe ianao nanota kapok'Andriamanitra amin'ny mahavoanao, zao ny sitraponao. Ndray mety manoloana lay fahanginan'Andriamanitra io de izao ny tabataban'ny olona ny renao. Ianao miandry valim-bavaka, ianao miandry an'Andriamanitra hiasa, mangina Andriamanitra indraindray. Mizaha toetra lay finoana. Adea ny antsoantson'ny olona sy ny fitsaran'ny olona indraindray. Hoe ianao fe mibebay ianao fe ianao ngamba nanota, ianao ngamba nizahatra tsy nety nataonao tao amin'ny fiainanao, ianao ngamba ratsy fitondratena, ianao ngamba tsy ampy vavaka, ianao ngamba bendrandray ny fitsaran'ny olona tahaka izany. Ao anatin'ilay ao anatin'ilay fotoana mampangivy firy ianao izay toy ny andrasanao valim-bavaka de ny fitsaran'ny olona indray ny mavesatra.
Raha orinana io dia nitohiny tantara ty hitantsika fa ny sisika ilay vehivavy sisika ty ahoana moa zany fonjeo afaka malala antsika manao hoe ny hevim-panahy voalohany ty de zao ny fananana faharetana amin'ny finoana ny fananana faharetana mareta mizaha toetra Andriamanitra tsy nanambany ity vehivavy ty mihitsy Jesosy fa te hakalesona hanome lesona amintsika mamaky ny soratra masina ankehitriny te hanome lesona ny mpianatra izy indrindra fa izao Andriamanitra mahita ny fahoriantsika fa manam-paharetana ve isika maharitra ve isika tena manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra ve isika tahaky ny nanetreny tena teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika fa ny faharoa zay ampianarina ty teny tsotra masina ity afaka malala de zao ny vavaka ho an'ny zanaka manana fotoana ivavahana ho an'ny zanakao manana fotoana hitondrana azy eo am' Jesosy mety tsy tonganao ara-batana eo am' Jesosy izy mety tsy afaka manatona an' Jesosy noho ny karazam-patorana mety mahazo azy asa izy am'izao renesanao zao asa mety tsy tonga eo izy noho ny antony maro samy hafa fa izao aza-kivy eto eo am' Jesosy ara-panahy izy eto eo am' Jesosy zava-dehibe ny fitiavana ny demony tsy maharesy fitiavana io ny hitatsika manao hoe io zany ny fatoran'ny demony le vavy kely le zanany vavy kely fa izao tsy naharesy ny fitiavan-janaka tsy naharesy ny fitiavan-janaka tsy naharesy ny finoana ny asany maizina no zany revako malala hazan-kivy tsy misy devoly maharesy fitiavan-janaka zany tsy misy devoly maharesy finoana tsy misy devoly maharesy ny fitiavany ray aman-dreny sy ny zanaka lehibe ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka no zany aza manaiky resy na inona fa ampanjako mandrakariva ny fitiavan-janaka de matoki revako malala matoki eto eo amin'ny tompo ny zanakao ary manana faharetana amin'ny vavaka fa ny tompo de mahavonjy ny tompo mahavonjy ny olona rehetra izay miatoraka aminy de ny tompo any ampiaratsika revako malala ary tahirentsika amin'ny finoana mandrakariva vavaksika tompo am'izao anao zay ny amin'ity soratra masina zay mitonanay atoky anao ity mitonanay anana fanetretena mitonanay aharitra mitonanay atoky fa manana ny fotoananao ianao misy ny fizahan'ny toetra lalovana ndray ny fahanginanao de verinay ho fahafoizanao ndray ny fotoana iandrasanay valim-bavaka na ny fotoana izay hanefenao anay de ndray verinay fahafoizana ka ianao tsy mahafoy ka ianao io foana zotra tompo ova manome toky anay ianao de mivavaka ho anisa tokantrano vavaka ho anisa mpianakaviana ataovy tahaky ity tantara ty ny fiainan'ny ankonana tsirairay tompo mahay mifampitrotro am-bavaka mitondra ny tsirairay eo aminao Jesosy ataovy mahay mifampitrotro am-bavaka izay ataovy mahay mitondra ny zanakay mitondra ny havanay eo am-pototry ny hazo fijalianao zay de io zay Jesosy amin'ty tontolo andro ty me fifaliana sy fanantenana ary arovy ataovy manana finoana ataovy mitoetra amin'ny fitiavana fa ao aminao no misy ny fiainana misaotra Jesosy amen.